Nasa indray ny tenako tafaraka aminao ato anatin'izao fandarana fantarony marina izao a. Ny famadiana dia fomba indoneziana nentina teto Madagasikara. Izay no loha hevitra izay fampizarana aminao amin'ity androany ity ka manasa anao a hanaraka hatramin'ny faran'ny fandaharana. Ny famadiana dia fomba indoneziana nentina teto Madagasikara. Araka ny tantara dia ny mponina avy any Asie du Sud-Est dia ny Malézianina sy ny Indonésianina no mpiavo voalohany nipetraka teto Madagasikara. Tany amin'ny taona 500 tany ireo Asie du Sud-Est ireo no tonga teto Madagasikara, namakivaky an'iny Océan Indien iny zareo ary nipetraka tany amin'ny faritra maro antsehatra. Rehefa avy eo nidina nanaraka an'iny sisiny atsinanan'ny Madagasikara iny izy dia nitsofoka amin'ny faritra ampovoantany. Rehefa avy eo dia tonga tany Ambatondrazaka izy ireo nipetraka. Rehefa avy eo nidina nakany Antananarivo sy ny faritra Vony rehetrarehetra ihany koa. Fa ny toerana tena nipetrahan zareo sy nonenan zareo dia ny faritra afovoantany zany dia rehefa nipetraka teto Madagasikara izy ireo dia nitondra ny fomba fanaony, nitondra ny fomba fiainany, nitondra ny kolotsainy, nitondra ny finoany teto Madagasikara. Marihana fa ireo olona, ireo Malézianina sy Indonésianina izay mipetraka teto ireo dia olona tsy nahafantatra an'Andriamanitra, tsy kristianina zany ireo olona ireo fa olona nanompo sampy izy ireo dia rehefa tonga teto Madagasikara zareo dia nitondra ny karazana fomba maro samihafa izay efa fanaon'izy ireo ary tafiditra ao anatin'izany ny famadiana. Tafiditra ao anatin'izany ny famadiana dia zany hoe ny famadiana zany tsy isika malagasy no namorona ny famadiana fa ireo Indonésianina izay mpiavo voalohany tonga teto Madagasikara, izy ireo no nitondra ny famadiana voalohany teto Madagasikara. Dia izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity. Ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany, mirary soa dia tahiny Jesosy daholo.